antsika eto Thomas sy ny manodidina vahao ny oloko vahao ianao varina manaratsy io olona maro ngeny efa manomboka tahin'Andriamanitra manangana trano mahazo zavatra maro ianao varina manaratsy io tino maro nefa tahin'Andriamanitra sitrana amin'ny arekiny mandray fahasoavana tonga ny fotoana lehibe sy goavana anatanterahana grande délivrance hitondrana mambavaka anireo mpivavaka efa resy kivy mpivavaka mitady heverin-dalana ary reraka amin'ny fanontona an'Andriamanitra tonga ny fotoana ananganan'Andriamanitra indray ny fiainanao ananganana ny finonao andresena ny akivina tadidihoary ny fotoana lehibe sy goavana manomboka ny sabotsy 14 janvier 21 janvier ho avy izao samy amin'ny 5 ora maraina tsy diso eto amin'ny trano fivavahana vaoniloko paradise teo aloha apitan'ny bazary may ankiriry hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Malala avy any Antananarivo hitanao ny herin'Andriamanitra hitanao reo fahasoavana tsy mbola noraisinao hatramin'izay tsy ho amelantsika raha tsy resy ny herin'ny fahavalo ny famosaviana ny oziny ka iova ny fiainanao vahao vahao manona ny fiadanan'ny tompo amin'ny tsika menakavy tafahoany etondray tsika anio eto tapitananany Thomasina sy ny manodidina rehetrarehetra tsy amelantsika raha tsy mahatsapa zavatra ianao amin'ity fivavahana ity za manokana manko raha lasina ambavy dia tena zay mihitsy ny atao anatin'ny foka za zany tsy manaky ny fanevatevan'ny olona an'Andriamanitra za tena tsy manaky an'izany hoe fanira tsy ran'ny olona fivavahana zany satria ny mahatonga mpaniratsira maniratsirany dia tsotra ihany ny fiheverana fa zany fivavahana zany depokaty zany fivavahana zany tsy nanakanina zany fivavahana zany tsy manasitrana fa olona karamainy reny olona mijoro vavolombelona reny karamainy reny mihetsika devolo reny zany fivavahana zany fandanin'andro ary fandanim-potoana ary zay indrindra no anaovana defi hoe tsy mety zany nda ho tsapaina ny herin'Andriamanitra andao tao hitan'izao tontolo zao fa velona ny Andriamanitra ivavahantsika mahery ny Andriamanitra ivavahantsika mahavita zavatra ny Andriamanitra tsika manasitrana ny Andriamanitra tsika zany mahatonga tsika nanatanteraka nyty le hoe grande délivrance izay totosaitsika moa zany amin'ny sabotsy avy izao tsika miditra amin'ny sabotsy fahatelo na ny herinandro fahatelo zay anasako foana mandrakariva satria ireo olona maro be zay efa mijoro vavolombelona eto reny olo reny moa dia fierana satria ny fotoana tsy ampy zany ny fotoana rehefa sabotsy ohatr'ireny tsy ampy ny fotoana hijoroana vavolombelona dia olona vitsivitsy any no afaka hoe afaka mijoro vavolombelona fa dia maro ireo olona mahatsapa fanafahana maro ireo olona mandray fanasitranana maro ireo olona mahatsapa zavatra eo arak'ireny efa tantaraina eto ireny ary izay no amafisiko foana hoe zany no antonina ny rano tompo ny tenako eto tamatavy eto mba hanampitosika anao hivavaka ho anao hampianatra anao satria ny anisan'ny votoatin'ny programma zay ataontsika isaky ny sabotsy dia mifampianarana efa nitsindrikombenombeny fa mahatonga ny mpino mahatonga ny kristianina hoe tsy mandray valim-bavaka mahatonga ny kristianina kivy mahatonga ny kristianina reraka satria rehefa ela tsy mandray valim-bavaka isika dia kivy ihany rehefa ela tsy mandray valim-bavaka dia reraka ihany ary zany no mahatonga mivavaka sasany tena miverin-dalana mihitsy ary zao manko indraindray ny excuse tsika ny fialatsiny sy ny motifatsika miverin-dalana dia hoe Andriamanitra tsy mihaino vavaka efa firitaona ny vavaka Andriamanitra miangatra Andriamanitra tsy mamaly vavaka kivy za tena manao an'izao amin'ny fanomponan'ny tompo manome an'izao mandany andro nefa aiza zay vokany ny tena marina riavana dia zao misy fampianarana mila takatra averiko foana le tenin'Andriamanitra milaza manao hoe ringana ny oloko no tsy fisian'ny fahalalana ary hoy Jesosy ndray andro hoe ny mahadiso hevitra anareo dia ny tsy fahafantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra ny mahadiso hevitra anareo dia ny tsy fahafantaranareo
ary fantatrareo ny marina ary marina no ny afakanareo tsandefo. Ka le resaka fivavahana tsy hoe fametrahantanana fotsiny, le resaka fivavahana tsy hoe délivrance fotsiny fa fampahafantarana ny fahamarinana. Ary tao anatin'izay indroa sabotsy dia nianatra zavatra maro tsika momba na toe-po, momba ny fomba vijorona eo anatren'Andriamanitra, momba na toe-tsaina, momba na toetra mila hananana eo anatren'Andriamanitra, momba na fijoroana eo anatren'Andriamanitra. Fa zany ny tena olana maro amin'izao fotoan'izao amin'ny resaka fivavahana kristianina. Amin'ny resaka fivavahana kristianina mahery mivavaka, miditra am-piangonana, atao dolodolo ny karazam-pivavahana sy ny fombafomba fivavahana. Fa ny tena mampalahelo anatin'ilay izy izao, ny tena mampalahelo anatin'ilay izy izao, misy zavatra tokony fantatsika, sitrapon'Andriamanitra tokony fantatsika, kanefa indrisy tsy fantatra ilay sitrapon'Andriamanitra. Ary zay le tenin' Jesosy, ny mahadiso hevitra nareo dia ny tsy fahalalanareo. Misy zavatra tokony fantatra ry havana. Zany no mahatonga rehefa mba manao délivrance ny tenako dia tsy ndreko mandrakariva foana fa mety amiko mihitsy le hoe olona avy miainy toroteny vao délivrena, avy miainy fampianarana dia délivrena. Satria rehefa manana avy mandray fampianarana le olona dia misy fanapaha-kevitra raisiny ao, misy fanapaha-kevitra raisiny ao momba fanompoana ny tompo, misy fanapaha-kevitra raisiny ao dia mivavaka izy amin'izay fanapaha-kevitra raisiny izay. Moramora ny voan'ny devoly ary moramora ny asitrana ny olona io, moramora ny amany problème rehetrarehetra. Ozy izy le anabavy anankiray nijoro vavolombelona tao tamin'ny sabotsy, mikorotana foana ozy izy zasany zanako nandritra ny taona maro dia miady mikorotana miady dia mikorotana miady dia mikorotana. Fa io herinandro tamin'ny herinandro lasa teo io no herinandro niavaka indrindra ho azy, satria tsy mikorotana intsony izy mianaka, tsy mikorotana intsony izy mianaka. Lamina mba tsy niresaka aretina indray izy io anabavy tamin'izay fa tena hoe fiainam-pianakaviana, mba tsy niady tsony zay pastera. Ny lamina nanaraka an'ireny toroteny ireny izy, nanaraka ny fampianarana ireny dia ny lamina pastera. Zay ny fijoron'ny vavolombelona na ianao zany daholo tsika asana mety ho azo alefa amin'ny télé eto ihany zany rehefa ho alefa ny teknisianina. Dia le zanany ary voataona nitarika mivavaka nefa dia isanandro korotana. Ka io ry havana malala le izy tsotra be, misy planin'Andriamanitra, misy zavatra mila takatsika. Mahatonga mpivady miady lava, mikorotana tokantrano, mpivady isaraka, mpivady miady. Misy zavatra tokony aza zatra manilika foana any amin'le hoe ny vadiko maditra, ny vadiko tsy miray saina amiko, ny vadiko zao dia manilika foana ianao any amin'ny vadinao ny problème rehetra. Fa misy andraikitrao raha manarana-bavy, misy andraikitrao raha lahy ny mahatonga ny tokantranao tsy mandeha mizelona. Ary zany no alalana ny soratra masina, zay ny anarana ny tenin'Andriamanitra. Mahatonga ny olona potiky ny trosany potiky ny fantrana ny limitation. Misy zavatra tokony fantatrao, na dia ny fifandraisanao aman'olona fotsiny azy, na dia ny fifandraisanao resaka communication, dia efa ampibloke anao, ianao mahatsiaro oatra mikatona, ianao mahatsiaro oatra mihidy, nefa ianao te hivelatra, ianao te ho tafita, te handray zavatra goavana, nefa ianao mikatona. Ny tsy fahafantaranao zavatra tokony atao dia mampibloke ny fiainanao. Zany raha lasaina bavy. Ka le zavatra ataontsika ao anatin'ity le hoe grande délivrance ity zany tsy le hoe fametrahan-tanana fotsiny dia vavaka fotsiny dia vavaka itabataba fotsiny, fa mianatra mihitsy ianao ny fomba hiatrehana ny ady, mianatra ny fomba hiatrehana ny olana, mianatra ny fomba hiatrehana zay tokony hiatrehana, ahoana ny fomba hiatrehana ny problème, ahoana ny fomba hiatrehana ny ady. Fa afaka ny andraisanao ry havana. Aza tsy ampy ny mitomany, tsy ampy ny mitarainy, tsy ampy ny mikikike, tsy ampy ny hoe vonjeo ahy, tsy ampy ny hoe aiza ianao Andriamanitra, tsy ampy zany. Mila mahalala ny voalazan'ny Baiboly sy ny fahamarinana. Tsy ampy ny mametsiny, dia tsika mametsiny azy olona rehetrarehetra ao. Fa misy zavatra mila takatrao dia milamina zavatra rehetra. Ndao naraka fijorona vavolombelona alohantsika melohany dirako lalindala ho amin'ny fampianarana. Ho antsika eto Tomasina sy ny manodidina, vahao ny oloko, vahao ny
ianao varina manaratsy io olona maro nge nefa manomboka tahin'Andriamanitra manangana trano mahazo zavatra maro ianao varina manaratsy io teny maro nefa tahin'Andriamanitra sitrana amin'ny aretiny mandray fahasoavana tonga ny fotoana lehibe sy goavana anatanterahana grande délivrance hitondrana mambavaka anireo mpivavaka efa resy kivy mpivavaka mitady heverin-dalana ary reraka amin'ny fanomponan'Andriamanitra tonga ny fotoana ananganan'Andriamanitra indray ny fiainanao ananganana ny finonao andresena ny akivina tadideo ary ny fotoana lehibe sy goavana manomboka ny sabotsy 14 janvier 21 28 janvier ho avy izao samy amin'ny 7 ora maraina tsy diso eto amin'ny trano fivavahana vaoniloko paradise teo aloha apitan'ny bazary may ankiriry hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Manala avy any Antananarivo ho hitanao ny herin'Andriamanitra ho hitanao reo fahasoavana tsy mbola noraisinao hatramin'izay tsy ho amelantsika raha tsy resy ny herin'ny fahavalo ny famosaviana ny oziny ka iova ny fiainanao vahao Fatala Jehovah Anarako indro nataony tomponao natongavako eto dia nisy rahavavy zay nitarika anafa za takeo minanana aretina seftra tena tsy afaka miaina sady misy satra amin'ny alina dia reny voasambany ianao tonga niany tamin'ny asabosy io za tamangarano tamin'ny tamangarano dia androany ianao teto androany za teto Dia anao manana le aretina? alarbiasy alakamisy igny za teto koa anao manana le aretina seftra be reny semtra dia misy satra tena tsy afaka atoriana mihitsy e tena dia semtra tsy le tsy overa raha e na iresa karaha efa tsy ho vitako tsony efa tsy aminao vina atra efa enim-bolana enim-bolana seftra dia misatrana semtra dia misatra mikoaka foana ny kohaka dia aloha avy akany ny reoka dia madity be fotsy be enim-bolana nandeha any amin'ny dokotera dia negatif mandeha avy any mandeha mihinana fanafody ianao fa tsitrana tsy mihinana fanafody fa tsy sitrana misy fa tsisy nininana mena anao tsisy nininana mihitsy dia teo aza miteny amin'izay sady mivavaka anatin'ny heritrehitra efa dia tamin'ny herinandroany ianao tonga teo tonga teta tamin'ny herinandroany fa misy rahavavy zay zany magnotra anahy ninga magnotra akazy za dia mizaka rahavavy io hoe ianao mandehana mivavaka rahavavy fa raha dia ekenao io tondranao nakaty dia izy nitondra izy e nanome frais anahy izy Fa izy mivavakato? mivavakato izy ka Ao izy zao satria? efa takeo izy fa lasa ninga namonjy fahavoazana izy Namonjy efa fahavoazana tapitra tsy haiko aloha tany amin'izany fahavoazana fa Ah. efa tapitra dia ianao vavana tamin'ny heriny sy niany ya dia nanakory dia afaka tamin'ny ali esabosy Efa tsy septra koa? ya efa afaka fahasepona efa tsy misatra koa tena tsy ara tsy misatra firosony efa salama anao efa salama atsifitehaka ralatsana vavy dia efa mahazo aina tsara ianao mahazo aina sara sady tafandry aho a dia miteny amin'ny jesosy eo raha tafandry aho dia mba hifoazy zay lera tokony mety hivavahako eo anatrehanao Alleluia. foaziny aho dia nefa ianao tsy natory mihitsy teo aloha tsy nahy tena tsy matory e tena tsy matory natoandro na riva dia tena na mijaly amin'ny alina satria le misatra amin'ny alina misy ny tena manadary Dia tsy matory? dia tsy matory zao ianao matory tsara tena matory le aho tsy niovena ianao zay natory tsara ny tombokatra tamin'ny lahady ariva zavy nivavaka tamin'ny asabotsy alleluia mapera lasana vavy herinandro na zao natory zao za zao dia matory tsara za tahina amin'ny anarany zao tsy miverina tsony ny aretina afaka tianam-bavy ty misaotra tompo amen ozy ny olona hoe fivavahana tsy manasitrana fivavahana tsy hinanakanina hinanakanina sa tsy hinanakanina Inanakana. manasitrana sa tsy manasitrana Manasitrana. misy fagagana sa tsy fagagana Misy fagagana. sovy anaranao rahalahy Ny anarako dia raha Larosiel inona natao vonahitra ho tontolo an'ny tompony ijoroko vavolombelona fa za moa nandritra ny taona vaovao nitsika zany a dia tratran'ny tazo mahery tena narary tena Tazo mahery? tazo mahery dia mipetaka sirom tamin'ny heriny anakao eto dia za mipetaka sirom mandeha tsy nandeha nakaty fa androany aho vao nanapakeo hoe andeha hoena fa raha miprogramako hoe eny ankiriry mihitsy fa noho ny le aretina tatanatiko zany dia lasa nitsofoka anaketo a dia vao niditra mivavady a dia miperaka tery dia manao be an'izany androany io androany androany dia mangatsika be aho matsy an'le zanako dia ozy le rahalahy teo akaiky mandana rahalahy ozy mivery fanafody any ibrofane saky ny olona mihinam-panafody ndraiky ianao dia ka tsy zakako le izy dia lasa aloha nakaty amin'ny vise dia nandoby atao mahitsiny ahako nandoby atao tena mivoaka daholo tao anaty dia aveo lasa nijery an'le fanafody tany avelan'ny tany
Verina avy any nalahatro ny seza dia tery amin'ny sisiny tery natory hita ny tory teny hiditra mivavaka fanafana zay avy nijoro teto aloha teto dia za mijoro eto aloha hoe mbola tsy mahazaka fa mipetraka ihany ara mbola tsy mahazaka vatana mbola tsy nahazaka vatana fa vao nanomboka mivavaka fanafana ny délivrance tonga dia ankoatra nisy voalafony latsaka tao anatiko teto tonga dia ohatran'ny natanjaka be zany ho an'ny tompo voninahitra tonga dia nanakory tonga dia natanjaka sitana tsara anao zao sitana tanteraka misaotsopy kely hoe jerena am'zany efa tsisy mararako halleloja olona tery ananatery nahitana tsara natory ka sao dia le fanafody kosa nanasitrana anao fa tsy jesosy tsy le fanafody vao ninana an'le zay raha vao mainka ohatra ny letaka ninana ny litana vao mainka ny vao letaka mainka ny letaka tena ary mampiletaka ihany reny zany re fa inao vavahana teo sitana fa le vavahana teto tonga dia hitako tena nrotsaka mihitsy ny afo asifte karalatsena bavy tsy miverina tsony mandrakizay amen maka plasiny anabavy iza ny anaranao Jasmine anarako jasmine akaiza mipetraka mareo Mangarano. ya ino raha nahazo anao Za zany rehefa naregny tamin'ny radio za manko manana radio kely dia radio ino moa ny anonao e radio 104 ia dia miteny ny foana isanandro dia rehefa reniko zany le misy fanasitrana délivrance dia za tegna ndovozona resaka tension miakatra fongo tensionko isanandro intelo minana fanafody isanandro ody tension dia rehefa reniko ragny tamin'ny 14 dia nandeha taty za tamin'ny herinandro zany anao tonga teto tamin'ny herinandroany tamin'ny herinandroany dia rehefa tonga teto za mbola niditra mbola nana fanafody niakatra anao nitsofoka te mbola nina fanafody ia tamin'ny herinandro anao aloha firy taony e zaho 7 taona dia mihinana fanafody karan'izay dia minana maraina atoandro arivo maraina atoandro arivo intelo isanandro intelo ary raha vao tsy mihinana dia manakory rehefa tsy mihinana dia efa fandogno masoko dia efa mandrampy fandrina dia efa marary dia efa marary miakatra tension miakatra be dia nanakory tsara tonga teo dia tamin'ny rehefa herinandro tonga teto zany za tamin'ny sabosy herininy mbola ninana fanafody tension mbola niakatra tension dia rehefa nampitrahana tagna lefa nivavaka teto dia nisy crampe tagnako crampe be tagnako dia avy teny zany afaka le crampe dia nandeha nody za mbola tsy nijoro vavolombela satria mbola zahanako zany testenao tsara aloha e testeko tsara manasitrana marina moa raha ty sakarakory dia nody tandragno tonga tandragno efa tsy nihinana fanafody jusque zao tsy nihinana Alleluia. mafeny alleluia Alleluia. afereno indray mandeha azafady nefa anao vao tsy mihinana tapakandro efa tsy mihinana tapakandro dia efa miakatra be tension herinandro mahery zay herinandro mahery tsy nihinana ianao tsy nihinana normal avao normal tsara mafana tsara asifitena karalatsana bavy mahery jesosy sa tsy mahery Mahery. zany ane ny teniko aminao eto hoe rehefa tsy mahatsapa nininy ianao aza miveriny eto tsony e alleluia Alleluia. arao reny toroteny reny akatoavy zay torinay aminao iaino reny andohanao vavahanay raha tsy miova amin'ny fiainanao aza miveriny eto tsony e za mampanantena anao ahita fahagagana sy fahasoavany ianao Amen. Amen. tsy aretina fotsiny a averiko tsy aretina fotsiny ho hitanao ny fiovan'ny tokantranao sy ny arabolanao sy Amen. tsananao Amen. mahery azy dia mbola misy koa dia mbola misy raiky ina koa dia za zany naregny toroteny teto koa zany satria za tena masika za amin'ny zanako tena maditra vao tonga andragno izy dia efa kitakitako izy satria zaza maditra be izy dia rehefa naheny toroteny paster teto dia narako le torohevitra ny paster aza be desiny izy dia nagnaraka nandritra herinandro igny mba nitesteko dia jereko fa tegna milamina zay mianaka jusqu'izao alleluia akatoavy zay torina aminao dia efa milamana dia reo nindesiko taty izy tamin'ny alahy tambatambazoko izy tamin'ny alarobe andeo azanako andeha ho azakeko andeha hivavaka amin'ny vaon'oloko any dia nandeha izy dia nampitrana tany teto dia rehefa tonga tandrao dia nisy rano vaka avy tagnatorona anazy dia ozy ny teny zagnahary marina mamy pastera igny ozy alleluia dia tsy pastera ho zagnahary fa andriamanitra zagnahary fa izy namen'andriamanitra fanomezam-pahasoavana foana izy manasitrany dia efa milamina nareo dia efa mianaka milamina zay ndosy mianaka mivavaka ty foana reo izy e ia hitanao ilama raha jiaby io tahina am' jesosy a ho tahina rabola amin'ny anary jesosy amen raiky afarany akato e azovy anaranao Clotilde ny anarako. clotilde Ya, ino zavatra raha nataony tompo nataony tompo tamiko zany dia za zany isaka indraindray misy andavanandro reny marary kibo foana zany za dia za magnotika misy andro raika dia tsy mety miagna raha io
dia za mitena mivadiko hoe iordraka kibo anahy fa marary ozy kiboko dia za ozy tsy mahay magnoatra anao ozy dia ino hoa Jesosy ataoko fa kibo anao marary be dia za miteny foagna za matody amin'ny anaran'i Jesosy hoa dia miala io dia misy fotoagna azy dia miagna dia za zagny tonga take tamin'ny andro ity zagny dia tsy narary zagny izy fa dia za nataogna déviance take igny zagny dia nagnotokotoka kely izy dia mbola tsy nimetran-tagnana za tsy nametran-tagnana nanotokotoka kely ia nagnotoka izy narary take taminahy dia nefa za andavanandro regny marary andro raika izy tsy mety miagna dia za vao zao izy zagny dia izy koa fa narary igny dia jana tsy tadidiko aby nampijananany dia efa tsy magnotoka tsony izy amin'izao fa sitrana efa tsy marary koa za fa tsy marary asifiteka mafy za ho antsika eto Tomasy na sy ny manodidina vahao ny oriko vahao ianao varina manaratsy io olona maro ngeny efa manomboka tahin'Andriamanitra manangana trano mahazo zavatra maro ianao varina manaratsy io tino maro nefa tahin'Andriamanitra sitrana amin'ny aretiny mandray fahasoavana tonga ny fotoana lehibe sy goavana anatanterahana grande délivrance hitondrana mambavaka anireo mpino mpivavaka efa resy kivy mpivavaka mitady heverin-dalana ary reraka amin'ny fanomponan'Andriamanitra tonga ny fotoana ananganan'Andriamanitra indray ny fiainanao ananganana ny finonao andresena ny akivina tadidi oary ny fotoana lehibe sy goavana manomboka ny sabotsy 14 janvier 21 28 janvier ho avy izao samy amin'ny 5 ora maraina tsy diso eto amin'ny trano fivavahana vaoniloko paradise teo aloha apitany bazary may ankiriry hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Malala avy any Antananarivo ho hitanao ny herin'Andriamanitra hitanao reo fahasoavana tsy mbola noraisinao hatramin'izay tsy ho amelantsika raha tsy resy ny herin'ny fahavalo ny famosaviany ny oziny ka iova ny fiainanao vahao vahao soratsika ny tompo reny fijorona vavolombelona nafinaritra re atsika teo reny mana-profa tsy mivavabavapontsika fantatro riavana fa ary zay foana ny fanamarina tiana tao ny antony tony fandarany tony dia tonanao any an-danitra atongavanao any amin'ny fiainana mandrakizay ny programme fiangonana tompoko dia tsy ny ampanakarenanao fotsiny ny programme fiangonana tsy ny anasitrana anao fotsiny tsy zany ny planin'Andriamanitra amintsika tsy hainao anam-bola dia vita trano dia azo tomobile dia vita an'ry dia tsy zany ny planin'ny tompo ny planin'Andriamanitra voalohany dia ny atonga antsika andova amin'ny fiainana mandrakizay fa saingy tsy ndrikombenombeny foana fa tena tsy ho tonga any ianao tena tsy ho tonga any an-danitra ianao rehefa reraky ny ady be da be mihitsy ny mpino tsy ho tonga any an-danitra satria reraky ny olana reraka mamaha olana ny verin'dalana satria mafy loatra ny ady nakivin'ny olona ny enjehan'ny olona latsain'ny olona reraka satria tsy nandray valim-bavaka indraindray mako zany ny fanenjehan'ny olona tony ndray le fiangonana fitahina fotsiny tony le fiangonana fanambinana tony le fiangonana miracle tony le fiangonana fanasitranana mitoritory fahagagana tony tsy mba mitory ny fiainana mandrakizay riavana tena torina ny fiainana mandrakizay torina ny fiainana makany an-danitra ary tsika ho any fa saingy raha mpivavaka ianao raha pino ianao raha mpanompon'Andriamanitra ianao ka sasatry ny mamaha olana misento lava malahelo lava mitomany lava tsy ampianina lava marary lava kivy ianao ny afaranao dozy ianao za tsy hivavaka tsony iverin-dalana ary be da be ny mpino tratran'izany amin'izao fotoana zao ary zay mihitsy moa no natonga anatenany teny hoe ity délivrance inray mandeha ty grande délivrance ty tsy natao ho an'ny mpanota fotsiny fa natao ho an'ny mpivavaka mihitsy natao ho an'ny mpino natao ho an'ny kristianina hitomako ny mpivavaka rehetrarehetra eto tamatavy indrindra mpivavaka reraka mpivavaka vizana mpivavaka kivy mpivavaka tsy mety mahazo valim-bavaka satria misy zavatra tokony ataonao ane aho hoe misy zavatra tokony ataonao ianao ndraindray neny ao an-tsainao dia hoe mila mampalahelo mba ho valian'Andriamanitra vavaka kivy a mitomany a tsy hitan'Andriamanitra ve ny ranomasoko dia mieritreritra ianao fa azontsika vidina amin'ny ranomaso Andriamanitra azontsika vidina amin'ny fitarainan'Andriamanitra dia mamaly vavaka Andriamanitra satria mampalahelo tsika
raha resaka fahalelovana sy mampalahelo ve ry havana no amalian'Andriamanitra vavaka tsy mikambotiny mahazo tombony be indrindra, tsy mikamboty sy mitondra tena sy maty vady sy ny olona sahirana mahantra reny matory andalany reny no tena mampalahelo an'Andriamanitra. Raha resaka le hoe mampalahelo an'Andriamanitra andresana reny no mampalahelo azy, fa ny an'Andriamanitra tsy zany, tsy le hoe mampalahelo anao dia malivavaka anao izy, tsy hoe mitomany mandrotsaka ny ranomasonao anao dia malivavaka anao izy, tsy hoe mitaraina sy mametsina an'Andriamanitra anao dia malivavaka anao izy. Non, misy fahamarinana, misy sitrapon'Andriamanitra mila fantatra, ary zay foana no ampianarana, zany foana no ampianarana. Mila manana fahazotoana ianao, ny zavatra takian'Andriamanitra aminao ngetsotsy, ianao mangetaheta anaton'azy, ianao mangetaheta hianatra ny teniny, izay ihany ny andrasan'Andriamanitra aminao hoe dia an'Andriamanitra ny toyany. Falazako aminao fa mbola mamaly Andriamanitra, tsy ndreko mandraka ariva foana zany, fa mahita an'izany zay ao Antananarivo, olona maro vonjen'Andriamanitra ary afaka ao anaty olana, ao anaty ady. Ny tompony hitantsika sabotsy ho avy izao 28 janvier 2023 amin'ny 7 ora maraina tsy diso eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko Mangarano 2 ambadiky Damascos no anatanterana ny fotoana manomboka amin'ny 7. Raha ho avy ianao dia miteny foana aza tara, manao rendez-vous amin'ny Jesosy tsika dia tsy amin'ny folo tsika miditra fa amin'ny 7 dia fa eo sady dia fa fampianarana omeko. Ny any olona manko le hitanao rehefa miresaka fivavahana dia indraindray zavatra ohatrany hoe tsisy dikany le hoe fotoana ataoko totoa, atao atsirambina, atao kilalao, ka raha amin'ny 7 io manomboka ka na amin'ny folo sasany ary tsy dia maninona ka Andriamanitra monga maninona, na amin'ny folo arango maninona, da zany zany le fiverantsika an'ilay Andriamanitra, ohatrany hoe tsy dia mame voninahitra, tsy mame lanjany an'Andriamanitra, fa ansady dia fa mikonty ho sisy ny tenin'Andriamanitra hoe ho hitanareo araka-tsainareo amin'ny fonareo rehetra. Le izy tsy izay mitady an'Andriamanitra ny mahita azy, fa zay mikatsaka azy amin'ny fony rehetra. Ary zany anisan'ny ampianariko, rehefa hitady an'Andriamanitra dia mba matotra ary manaja lera. Eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko Mangarano 2 ambadiky Damascos, dia eto Ankiriry, eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko Paradis na Paradise Ankiriry apitan'ny bazary may Ankiriry no anatanterantsika ity fotoana lehibe ity manomboka amin'ny 7 ora ihany. Ny tenako daholo no hitondra ny toroteny amin'ireo toerana roa reo ary hitondra ny vavaka ihany koa, sy ho antsika ty amin'ny mety hoe sampana rehetrarehetra ka mba maniry tsika andray ny toroteniko mivantana, afaka mandray mivantana nareo dia toroteny iray ihany no renesitsika anova ny fiainanao. Mametraka mandram-piona mandram-pitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Wantsika eto Thomas na sini mandidina vahaoni ulku vahaoni Yanao farina manaratsiu Ulla marungene fa manuka tayina Andriamanitra manangana trano mazo zavatra maro. Yanao farina manaratsiu tin maro nefa tayina Andriamanitra sitrana amin'ny aretiny mandray fahasoavana. Tonga ny fotoana lehibe sy goavana anatanterahana grande délivrance hitondrana mambavaka anireo mpivavaka efa resy kivy mpivavaka mitady heverindalana ary reraka amin'ny fanontonana Andriamanitra. Tonga ny fotoana ananganana Andriamanitra indray ny fiainanao, ananganana ny finonao, andresena ny akivina tadidiwary. Fotoana lehibe sy goavana manomboka ny sabotsy 14 janvier 21-28 janvier ho avy izao samy amin'ny 7 ora maraina tsy diso eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko Paradise teo aloha apitan'ny bazary may Ankiriry. Hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Manala avy any Antananarivo. Ho hitanao ny herin'Andriamanitra, ho hitanao reo fahasoavana tsy mbola noraisinao hatramin'izay. Tsy ho amelantsika raha tsy resy ny herin'ny fahavalo, ny famosaviana, ny oziny ka iova ny fiainanao. Vahaony vahaony. Andam, fatala Jehovah.